Fahasoavan'Andriamanitra tompoko ary fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy manaraka ity fandarana ity décision équilibre ny tenako pasteur Alvarez Andry miarabanao ary miarabanao koa pasteur Tina Andriamanitra. Manana ny fiadanan'ny tomponao pasteur Alvarez dia miarabantsika menaka avy mpanaraka fandarana tompoko. Toerantsika pasteur amin'ity fandarana izay mahafinaritra izay ahafahantsika mahazo révélation ity zava-dehibe moa ny fanarana fandarana tahaka zao satria rehefa tena mifantoka pasteur le olona mandray an'izao fandara zao sérieux tsara sérieuse manaraka zao fandarana zao dia isy fahasoavana mampita avy hatrany ka na dia tsy mivavaka ao marary atsika dia efa misy olona marary efa sitrana sady reo misy olona ao anatina trosa be amin'izao fotoana zao ao anatin'izao fandarana zao dia isy zavatra ho ataon'ny tompo manana finoana araka ny ten'Andriamanitra milaza manao hoe nandefa ny teny izy mba hasitrana asika dia hivavaka atsika amin'izao fotoana zao metraka an'ity fotoana ty eo am-pilatanan'ny tompo raha eo dia misaotra anao zay satria amin'ny alalan'izao fandarana zao dia manao zavatra efa fanaonao hatramin'izay ianao multiple miracle zany fakakana maromaro ndray mitranga ao anatin'ny fotoana anankiray zay dia mihitsy Jesosy ao anatin'izao fandarana zao misy zava-baovao forononao any amin'ny tenan'ny olona any mety misy olona tsy manana tranonjaza amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao fandarana zao dia misy tranonjaza miforona misy maso miforona misy fanasitranana tonga anatin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana zao ary reo olona izay mety hoe manana olana saribahana mety hoe mitondra voky izy pasteur amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahantsika maka place tsara normal tsara zany zazy zany ary dia miverina ho maka toerana araka ny tokony ho izy amin'ny anaran'i Jesosy raha eo apetraka am-pelantananao zao fandarana zao aoka ny fanahy masina anazavanay ampianatra anay mpahiratra amin'ny masom-pananay dia ho taina manoka zao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Maka ten'Andriamanitra pasteur maka ten'Andriamanitra ato amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:10 mpanjaka voalohany toko mpanjaka faharoa azafady mpanjaka faharoa toko voalohany mpanjaka faharoa toko voalohany andiny fahafolo avakiko amin'ny anaran'i Jesosy fa Elina malaka nanao tamin'ny fehidimapolo hoe raha lehilahin'Andriamanitra tokoa ao dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevonanao sy ny 10 fenao ary dia nisy afo milatsaka avy any an-danitra ka nandevona azy mba amin'ny 10 feny 12 fa namaly Elika nanao tamin'ny hoe raha lehilahin'Andriamanitra tokoa aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra ka andevonanao mba amin'ny 10 fenao ary dia nisy afon'Andriamanitra nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona azy mba amin'ny 10 feny 14 iny rehefa nisy afo milatsaka avy tany an-danitra ka nandevonareo roa lahy mpifehy 10 reo mba amin'ny 10 feny avy foko kosa mba zava-tsy eo masonao ny haiko ankehitriny ary hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny Elia midina ihany ianao hiaraka aminy fa aza matahotra azy ato amin'ny mpanjaka voalohany pasteur tamin'ny 7:10 toko 7:10 mpanjaka voalohany toko 7:10 andiny 12 dia zao no toko 9:10 toko 9:10 andiny 9:30 mpanjaka voalohany toko 9:10 andiny 9:30 zao ny vakany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia latsaka ny afon'i Jehovah ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny kitay azo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano to amin'ny ady kely ary anahita zany ny olona rehetra dia ny akoha ka nanao hoe Jehovah izy no Andriamanitra Jehovah izy no Andriamanitra. Manjaka voalohany toko 7:10 manjaka andiny 12 angamba vakina hatramin'ny 12 pasteur iny ary mpanjaka voalohany amin'ny anaran'i Jesosy mpanjaka voalohany toko 7:10 andiny 12 so ny vakiny ary Jehovah mivoaka mitsangana eo ambony tendrombohitra eo anatrehan'i Jehovah ary indro nandalo Jehovah ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotory ny aram-bato teo anolohan'i Jehovah nefa Jehovah tsy tao amin'ny rivotra ary manarakaraka ny rivotra nisy horohorontany nefa Jehovah tsy tao anatin'ny horohorontany manarakaraka ny horohorontany nisy afo nefa Jehovah tsy tao amin'ny afo ary manarakaraka ny afo nisy feo mitsoka malemy ary reny Elia zany dia nosaronana kapoty ny tavany
ary nivoaka izy ka nijanona teo ambavazoy ary indro nisy feona ka ho aminy nanao hoe maninona ty ianao rely dia hoy izy nafana dia nafana ny foko no ny fitiavaka ny Jehovahandriamanitra ny maro fa ny zanak'Israely efa nafono fanekenao ny altaranao narovany mpaminanao ny vonony tamin'ny sabatra ary izao dia izao rery ihany sisa nefa mbola mitady afatiny aiko izy. Ia io tantara io pasteur Alvarez dia tantara amiresaka ny Eli mpaminany. Eli mpaminany izay nanana révélation manokana satria mbola miresaka moa zany pasteur tsika amin'ny rahalahy aloha androany mbola miresaka tsika amin'ny rahalahy androany mikasika ny le hoe iza Jehova, iza Jesosy, iza ny Andriamanitra ivavahanao. Mba nanana révélation ve ianao mahakasika an'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy misy révélation pasteur tena sako miteny fapokaty mitoritory teny fahatany fotsiny ianao fa toriteny tsisy hery tsisy fahefana tsy manova olona ny toriteninao rehefa tsy manana révélation ianao. Karazana fombafomba mpivavahana fotsiny sy endrika ivelany fotsiny ny toritenin'ny olona ary zany nge mahatonga ny pasteur ny mahatonga ianao mahita fiangonana fampianarana be fotsiny ny fariseo sy ny mpanoradalàna dia nahitany Jehova nahitan'Andriamanitra lalàna zay no nahitany n'Andriamanitra mpahame lalàna azonao mpamoaka lalàna Andriamanitra ny didy folo zay ny révélation azony dia tsy malalina fa tsy zay izy hoe lalàna any ka raha vao miresaka aminao izy dia lalàna ny resahany fariseo sy mpanoradalàna ary raha vao miady hevitra izy dia azony amin'ny lalàna foana Jesosy. Nahoana ny fampianatra oatra izy mandika fampianarana voatolotry ny razana resaka lalàna foana no ediny hevitra satria zay ihany révélation azony hoe io Andriamanitra ivavahana io dia Andriamanitra mpamoaka lalàna tsy malalaka ohatr'izay izy. Ary dia amin'izao tsika miresaka zao amin'ny vanim-potoana iainantsika zao pasteur Alvarez dia ohatr'izany ny ankamaroany misy fiangonana sasany miaina amin'izany tsy malalala fa-tsy lalàna, tsy miaina fa-tsy lalàna, tsy mafantatra fa-tsy lalàna, mampianatra lalàna satria izay le révélation ka tsy omena tsiny izy akory. Fa za miteny hoe tsy zany ny ao anaty baiboly fa ny anaty baiboly nge pasteur tena manova fiainana. Ny anaty baiboly zany tena resaka hoe tena fanovam-piainana mihitsy azonao le izy hoe tena mila manova fiainana ianao, manova ny zavatra misy ianao. Eli mpaminany ray pasteur dia nanana révélation goavana hoe izany Andriamanitra zany dia Andriamanitra afo mandevony tena afo. Ary hitatsika eto amin'ity mpanjaka voalohany toko 7 ty raha vakitsika fa rehefa nisy eo Jehova eo amin'ny 1:1 zao vakiko toy hoe ary hoy Jehova mivoaka mitsangana eo ambonin'ny tendrombohitra eo anatrehan'i Jehova ary indro nandalo Jehova ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy ny nanorotoro ny arambato teo anatrehan'i Jehova nefa Jehova tsy tao anaty rivotra ary nanarakaraka ny rivotra dia nisy horohorontany nefa Jehova tsy tao anaty horohorontany ary nanarakaraka ny horohorontany dia nisy afo nefa Jehova tsy tao anaty afo ary nanarakaraka ny afo dia nisy ny feo nitsoka malemy. Eli dia nahazo révélation fa Jehova dia tahaky ny afo azonao tao anaty afo ny voan'ny Jehova, nisy afo ny voan'ny Jehova. Izay révélation nananany Eli izay dia natonga ny Eli mpaminany lasa mpandatsaka afo azonao lasa mpandatsaka afo izy. Dia raha mijery ianao tamin'ile mpanjaka voalohany toko 7 dia nahita fa rehefa nivadika tamin'i Jehova ny zanak'Israely, nivadika tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely dia nisy défi natao zany dia ny hoe mpaminany ny bala etsy anilany dia Eli mpaminany Jehova ka eto amin'ny ilany. Mpaminany ny bala sy mpaminany ny Aserany izy teo amin'ny 500 lahy fitambarana izay nanompo sampy dia namono zavatra natao fanatitra fa ny fanarahana zany dia hoe samy mamono omby azonao
ka io omby io tsy dorana tsy asiana afo tsy mila brike tsy mila afokasika fa vonona le omby dia mangatakafo am samy mangatakafo amin'andriamanina ka zay andriamanitra mamaly amin'ny afo no andriamanitra de samy nangataka teo de nangataka moa zany mpaminany bala e bala o ampidino ny afo maraina manam-parivony andro tsy nilatsaka le afo eli mpaminany ray vao mivavaka indray mandeha monjy hoe jehova o mba ho fantatry ny firenen'ny Israely ny zanak'Israely fa ianao le andriamanitra lehibe de alatsao ny afo niaraka tam'izay tonga de nilatsaka ninona nandoro an'lay fanatitra hodorana eto am'mpanjaka voalohany toko favanambe folo zay latsaka ny afony Jehova de may le fanatitra de nirehatra hatramin'ny kitay de niritra hatramin'ny rano teo amin'ny ady kely de tonga de zany ny miracle antranga fandatsahana afo avy any an-danitra azo amin'ny paster de tsy vitan'io a fa atao amin'ny mpanjaka faharoa efa mivakinao teo mpanjaka faharoa toko voalohany de nisy miaramila ny azy ampanjaka koa miaramila maromaro izy ireo a intelo nandefa miaramila zany ny mpanjaka isambotra any Eli ny voalohany kapiteny anankiray de mitondra miaramila 50 niaraka taminy isambotra any Eli de ny faharoa koa ohatra zay kapiteny ray de nisy miaramila 50 niaraka taminy de ny fahatelo koa ohatra zay fa ny miaramila voalohany sy faharoa nandatsa ozy izy Eli mpaminany vakeo any paster eo amin'ny zone vakiny faharoa ambin'ny folo ny faharoa ambin'ny folo fa namaly Eli ka nanao taminy hoe raha lelan'Andriamanitra tokoa ao de aoka isy afo milatsaka avy any an-danitra ka andevonanao mba amin'ny 50 fenao ary de nisy afon'Andriamanitra nilatsaka avy any an-danitra ka nandevona azy mba amin'ny 50 fena de jerenao tantara io fa tena lasa mpandaty de avy eo koa le nalatsaky Eli zany ho afo de may lay kapiteny tsy haiko na adjudant izy io na kapiteny fa mpitaritafika fotsiny may niaraka tam'le 50 la niaraka taminy azonao de rehefa may reny de naniraka 50 la ndray mpanjaka hoe andana ndray isambory fanondroany de mbola nandatsahany Eli ny afo ndray de maikeo de tonga moa le fanontelo le miaramila nifona taminy mifona ozy izy rangafa tena aza dorana satria efa vatany hoe hoandatsahany ty ragaty afo etondray ny tena zavadoza de tena ahita problème eto ny farany de hitanao fa tena Eli a tena rehefa mifona taminy le kapiteny tozy aloha ro izy fa tsy andatsahako afo nareo de ny afarany Eli moa rehefa maty Eli tsy maty fa Eli niakatra velona avy any an-danitra de kalesy afo ndray koa afo zany no mitondra azy niakatra nakany an-danitra niakatra velona nakany an-danitra zany hoe Eli tena nanana révélation goavana makasika an'Andriamanitra de afo no nahitany io le mpanjaka voalohany toko fa 7 hitantsika ty hoe rehefa nahitany Jehova izy de nandalo tao anaty afo Jehova any ka ny vahaolana rehetrarehetra ho any Eli raha vao nisy olana de inona paster afo ihany ny vahaolana hitany afo ka io manamafitsika paster le fampianarana ny raisitsika amin'ny raha lahy teto efa tamin'ny herinandro ny omaly ny androany hoe io a miakina ny révélation an'le mpivavaka ihany ny fahafantarany an'Andriamanitra no zavatra mitranga eo aminy rehefa hitany hoe Andriamanitra mpandatsaka afo de hita karazana afo foana izy rehefa mahita izy hoe manana révélation fa ny Andriamanitra ivavany Andriamanitra mpamorona de misy zavatra iforona foana eo mitokatranony ao azonao isy zavatra iforona foana rehefa mahita izy fa ny Andriamanitra ivavany mpamaolana de ahita vahaolana foana izy rehefa mahita izy fa ny Andriamanitra ivavany milliardaire de tsy ahatra mandra-pahafatiny olona io mandra-pahafatiny fa rehefa mahita izy hoe i Jesosy ilay zanak'ondry dia ovovela heloka foana izy zay manko paster rehefa mahita izy hoe Jesosy zany zanak'ondry namonjy indro zanak'olon'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany de mahita ny Jesosy be fitiavana izy de izy mahita Jesosy be fitiavana fa tsy mahita fahagagana azanao izy mahita ny Jesosy be fitiavana fa tsy mahita fandraisena zany ngely zany ny fandehan'ireny le izy rehetrarehetra ny paster mahita izy hoe Jesosy manam-pahamasinana be
dia le fahamasinana foana ny toroiny misy fiangonana mako pastera mahafinaritra mihitsy ny zavatra toroiny tsy diso a fa ny révélation hitany de hoe jesosy fahamasinana manam-pahamasinana dia mahita jesosy masina izy fa tsy mahita jesosy mpanao fagagana any ka le o fiangonana masina be ny pilipitra masina be izy menakavy tsisy manao kiraro mitsofoka ao am-piangonana tsisy manao kapa masina be ny sarin-do tsy miala eny am masina be izy masina be fa izy tsy mahita fagagana azonao satria nijanona eo am'le fahafantarana an'le andriamanitra masina ny fatany fa miakina foana eo am'le révélation nanan'le olona izany pasteur no natonga ny ripetera tsy nysalasala intsony izy nivavaka ho an'le malemy teo ambavadany tsara endrika hoe tonga dia mitsangatsangana ianao amin'ny asan'ny apôstôly toko fatelo iny mitsangana ianao satria efa hitany fa jesosy mpanangana amin'ny malemy dia mora tamin'ny fotsiny no miteny hoe mitsangana ianao ohatra antsika zao pasteur mahita olona be da be sitrana amin'ny cancer be da be ny olona sitrana amin'ny cancer hitantsika ao dia lasotrany efa tsy taiza tsony tsika vao mahita cancer efa manana an'le révélation sitrany io sitrany ary be da be pasteur le sitranao zany a betsaka le cancer afaka ao zany satria tena miakina foana zany le révélation omen'andriamanitra le fiangonana na omen'andriamanitra am'le pasteur na omen'andriamanitra an'le mpino ny zavatra mitsanga pasteur zay foana zany elipa aminany dia nazo révélation amina resaka afo nahitan'andriamanitra taky ny afo de zany natonga azy ho lasa mpandatsaka afo tatio arena pasteur niakatra tamin'ny afo niakatra tamin'ny afo rehefa maty izy afo no nipata azy zay itsika mpanaraka nyity fandarany ity fatatra ove ny andriamanitra lasa mivavavavapony ianao ary la ny andro mivavaka ary tsy andray nininina amin'ny fivavahanao rehefa tsy fatatrao iza révélation manahoana ny fahafantaranao n'andriamanitra zany no mahatonga natena miteny pasteur eto hoe mila mifoany atsika fiangonana mila mifo ny fiangonana am'izao fotoana zao ary mila mahafantatra ny tena zavatra misy ary mila maharaka ny zavatra misy ina moa mahatonga ny fiangonana lasa fiangonana mampalahelo sarytahotra mamahaolana lasa rehefa mamahaolana ny fiangonana dia vahaolana aranofo satria ny afantarany an' jesosy dia tsy andriamanitra fa olona tonga nofo olona tonga nofo dia lasa ka mamahaolana ny fiangonana ao anaty aranofo fa tsy mamahaolana izy amina tontolo ara-panahy pasteur almaresy vakio kely pasteur le teninao teo misy an'le hoe li lasa atampatsaka faharoa toko faharoa andininy faharaiky amby folo sovaka ny teny raha mbola nandesy ny resaka izy rolahy dia indro nisy kalesy afo sy sovaly afo nampisaraka azy rolahy ary ry niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra ary raha nahita zany elisa dia niantso hoe rikahaka eo kalesy ny Israely sy mitaingitry sovaliny dia tsy nahita azy intsony izy zava-dehibe zay zavatra nampianarina teo zay pasteur momban'le révélation ny prophète Élie grande prophète moa zany tena prophète lehibe moa zany ty il ety ary dia mahavarina tokoa pasteur fa ny firenena rehetra mihitsy no niaiky teo vokatra le fahasoavana le mandatsakafo satria tsy mbola nisy olona ohatra zany tamin'ny androny Mosesy nisy mana milatsaka avy any an-danitra tamin'ny andro Mosesy misy andry afo sy andry rahona amin'ny alina tamin'ny androny Josoa nijanona masoandro sy ny volana tamin'ny androny Josefa niakatra be tampoka tonga dia any amin'ny toerany mpanapaka i Josefa fa hatramin'izay mbola tsy naharenesana hoe nisy olona napidina afo avy any an-danitra fa tsy ty Eli ty zany hoe tena Eli moa zany dia ambarany bokin'ny Jakoba hoe Eli ozy izy dia olombelona tahaka atsika ihany fa naherin'ny vavaka zany hoe tao anatin'ny vavaka nataony io zany pasteur ivavaka nataony io a dia nanana fifandraisana akaiky tamin'ny alalan'le vavaka zany no nandraisan'ny révélation tamin'Andriamanitra hoe olombelona tahaka atsika ihany izy fa naherin'ny vavaka zany matanjaka be le vavaka ary tadio tsara mihitsy taorianan'le izy nandatsakafo io pasteur ilaza zay maherin'ny vavaka zay misy fotoana izy miteny hoe aoko hilatsaka ny afo dia milatsaka ny afo fa rehefa ndatsaka ranorana izy tsy nety an'izay indépendant zay satria tsy dia nanana fitaka mbola révélation mandatsaka ranorana pasteur fa vavaka impito izy vao nilatsaka le ranorana tsy mitovy amin'le mandatsakafo le mandatsakafo hoe
milatsany afa pa tonga de milatsaka fa ny ranorana zany a mbola elaela kely mafimafy kely le vavaka fa zany hoe na mivalian'andriamanitra vavaka moa zany izy valian'andriamanitra vavaka izy na izay izy aloha tam'le zavatra nahazo azy ty ary ny entre-parenthèse kely pasteur momba ny ty kalesy afo ty tsika moa zany de arakaraka nyvolazany ty atao amin'ny asan'ny apôstôly zao mivaky ny atao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa pasteur mivaky ohatr'izao asan'ny apôstôly toko faharoa andenin'ny fa fito amby folo de misy vakiterina ohatrao amin'ny andro farany hoe andriamanitra no andatsaka mifanako amin'ny nofo rehetra ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana de misy olona zany ahita fahitana momba ty kalesy afo ty pasteur ity kalesy afo ty zany araky ny tan'le mpanompon'andriamanitra sasany azy tao amin'ny baiboly ty kalesy afo ty zany a de amin'ny fotoana zany ianao miakatra ao anatin'io kalesy afo io tonga de connecté amin'ny sainao zany io kalesy afo na ny sovaly afo a na ny kalesy afo ka naiza toerana tianao ale na firy kilomètre à l'heure ny vitesse tianao na ozy anao za mila vitesse 10 000 kilomètre à l'heure za te hoeny amin'ny kitana afo iny a de zay mihitsy nataon'io kalesy afo io zany hoe tonga de connecté zany hoe mahagaga zany io kalesy afo io zay zany ny entre parenthèse kely amin'io kalesy afo io raha izay pasteur faharoa de zao ity afo zay tao amin'ny Eli ity pasteur de nifindra tao amin'ny Elisy izy ty zany hoe eo zany mahavarina koa pasteur hoe le raha iara-panahny Eli a de nifindra tany amin'le zanany iara-panahy koa le fahasoavana nisy fotoana voadidina maramila Elisa sy le zatoviny de efa nananany le fahasoavana avy any amin'ny Eli ray ny ara-panahy ary zay mahazava-dehibe any mifandray amina ray ara-panahy pasteur ianao de manana fahasoavanao manokana zay anatinao fa rehefa ainao mifandray amin'io rainao ara-panahy misy fahasoavana io mazava hoazy fa misy fahasoavana le rainao ara-panahy olon'andriamanitra de mifindrany aminao io fahasoavana io mifindra aminao zany io zavatra ao anatin'le rainao ara-panahy io ohatra hoe mpanao fahagagana le rainao ara-panahy de ianao koa zany lasa mpanao fahagagana mazava hoazy ohatra hoe mpandroka délivrance de automatique ianao mavita manao délivrance de Eli mpandatsaka afo miaraka amin'ny kalesy afo de ndray andro voadidiny maramila ny fahavalo Elisa sy le mpanompony zanaky Eli de nihiratra amin'ny masom-panahiny de nahita izy a fino kalesy afo manodidina azy zany hoe le révélation tany amin'le ray ara-panahy nifindra tany amin'le zanaka ara-panahy ary zay mahazava-dehibe an'le fifandraisana amin'ny ray sy zanaka ara-panahy pasteur amin'ny fotoana zany ianao pasteur manana olana amin'io rainao ara-panahy io de lasa le fahasoavana tokony apitany aminao lasa voasakana koa le izy satria le fahasoavana makany aminao zany a lasa avany amin'le ray ara-panahy aloha de aveo mifindrany amin'le zanaka le izy aveo mila fitandremana be sa misy karazan'olona manko a tena mivavaka be pasteur fa mety maloto foa amin'ny pasteur mety manana fomba fijery hafa amin'le pasteur izy mety hoe tsy fantatro hoe manana ratra-po alahelo fankalana tsy fitiavana n'io mpanompon'andriamanitra zay mitarika anazy io nefa le a misy révélation amin'andriamanitra amin'io mpanompon'andriamanitra io ary mety manana fahasoavana manokana avy amin'andriamanitra izy de anjaranao zany zanaka no sady mitady any amin'andriamanitra mivatana ianao makato amin'le rainao ara-panahy koa zany ianao zay pasteur ny zava-misy teto ia ohatrohatran'izay le izy pasteur iresatsika amin'ny rahalahy moa ny hoe tena hoe mahavonjy ve andriamanitra ary meny vavaka ve andriamanitra mamaly vavaka ve andriamanitra mamaly vavaka pasteur andriamanitra fotoana ny fahagagana zao vanim-potoana iainantsika zao zany tena hoe vanim-potoana anehoan'ny devoly faratapon'ny heriny zao zany pasteur tena fampisehoana force zao fanaovana démonstration de force ny américaine mampiseho ny heriny fa tena matanjaka izy ny russiane mampiseho fa matanjaka ihany koa izy ny européenne riare fa matanjaka ny sinoa coréenne tavaratra ny arabo zareo irany ihany mampiseho fa matanjaka izy zay zavatra renao rehetra de mampiseho fa matanjaka hatramin'ny resaka sarim-bavy de tena mahavita
tena hoe manaparitaka mihitsy any amin'ny Facebook matanjaka izy ary zao fa ny fahotana rehetra zany azonao ny adalàna rehetrarehetra de tena ny franc-maçon mampiseho fa matanjaka ny mpanompo politika de tena mpite ampiseho am'izay matanjaka zay de fahatanina mperaka aiza aizy tsika kristiana aiza aizy tsika kristiana ny fivavahantsika kristiana pasteur tena ndraindray imezan'ny olona imezan'ny silamo tena matanjaka ary jerenao fa tena tsy eto Madagasikara ihany izy fa tsy any amin'ny tany silamo rehetrarehetra eny manana ny ireo tany arabo rehetrarehetra eo hitanao fa matanjaka izy ary izy hitanao misoko miadana amin'ny firenena maro samihafa misoko miadana izy ary reheto Madagasikara asehony mihitsy matanjaka satria fataniza ny Andriamanitra ivavahana ary io manko pastera rehefa fatatrao ny Andriamanitra ivavahanao de hainao ny manompo azy fa itsika ingety tsy mahay manompo an'Andriamanitra pasteur itsika kristiana ingety tsy mahay manompo an'Andriamanitra izany no mahatonga ny fivavahantsika tena hoe zara raha misy adiny ray sasany isan-kerinandro adiny roa isan-kerinandro de ohatrany hoe mba fanampinampin-javatra kely mba mahafanalana sorisory manala azy ozy izy ny sasany de makany am-piangonana fa tsisy mino ary zany ny fitenitsika fivavahana tsy nanakanina fivavahana tsy nanakanina io ny andanimpotoana zany moa ny révélation azonao fivavahana tsy nanakanina ozony olona sasany aiza koa izy fivavahana manasitrany zany raha vo zany ny révélation anao de tsy sitrany zany ianao azonao ozony sasany aiza koa nisy Andriamanitra mahaolana aiza koa nisy Andriamanitra hidina avy any an-danitra ao de many olanao fa mila mietsiketsika ianao itsika malagasy ihany manana an'ireny fomba fiteny reny Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany inona moa no mahatonga malagasy miteny aleo Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany dikan'izay teny zay pasteur de andana manao ody gasy andana milalao ody ratsy fa raha io Andriamanitra Jehovah fotsiny ny anteranao tsy mamaly io tsisy afakagana zany be da be ny olona no manakihana fivavahana ary zao fanakihanan'ny olona i fivavahana io tsisy dikan'izany fa fangoronana karena ozy izy adalain'le pastera fotsiny ny olona amin'ny fivavahana isan'andro san'andro hoe ianao fa tsy asa tsy anina fa fivavahana isan'andro zay le révélation takany fangorona karena ozy izy ny sasany le fangorona karena resany eto tsy le hoe Andriamanitra mita tsika mako zao raha miresaka hoe fangorona karena de hoe Andriamanitra mita manao fagagana fiainan'ny olona ary hitatsika sa fa ny olona raha miteny an'le fivavahana mangoro karena de hoe ny any am-posin'le olona no alaitsika fa folo karena ny volany de mametsy fetsy misolokoloko leto tsika de manambakambaka leto de manakarama olona mijoro vavolombelo leto azonao manakarama olona mijoro vavolombelo de manakarama olona mihetsika de voly zany moa ny révélation anao ary misy pasteur mihitsy aza mitory eo anatin'ny fiangonana tsisy fahagagana zany tso zao ry havana tsisy azany Andriamanitra zany tso zao hoe ilaina ny fanafody ilaina io miakina amin'le révélation n'le olona fa itsika pasteur Alvarez de mahita fa Andriamanitra manao fahagagana Andriamanitra manasitrana cancer Andriamanitra manangana ny malemy Andriamanitra mampahiritra ny jamba nisy lehilahy anankiray zao voana cancer tao le hitanao le mivonto be teto vonto be le eto amin'ny nifiny eto mivonto be de efa le manosika le aretina le manosika le mampivilana amin'ny masoarana rehefa tratra nyreny aretiny reny grave de le namorona manomboka namorona zavatra eto namorona anina de le mafy be raha vo ny hitanao raha vo io fivotosana amin'ny vatanao io zany mafy be ohatra ny vanto cancer ny anaran'io cancer ny anaran'io pasteur ary tsy voatsabo io raha mihinana antibiotika amin'io anao de vao mainka tazomile antibiotika io aretina ohatra hoe hitanao reny le hoe cancer nanono de ny olona manko misy fotoana mihinana antibiotika fa tena za pasteur miteny amin'ny foko rehetra eto za tsy manohatra ny fitsabon'ny dokotera fa raha cancer raha laza mihinana antibiotika fa lasa le antibiotika hoaninao indray miazona an'le aretina mivonto ao efa nahita an'izany manko zanaka pasteur tato amintsika tato tam'le andro nakotrotro reny pasteur hitanao le kotrotro nalaza be reny le kotrotro nafatesana nanerina Madagasikara ny kotrotro isambotaona grave be ny de nisy zanaka pasteur zay voan'le kotrotro de tsy voan'le kotrotro zany izy pasteur ny nampalahelo fa ohatra nisy cancer zay teto cancer teto amin'ny tare teto zavatra mivoto de mafy be de menamena be
de molotro le zaza lanin'le cancer tsikelikely zany hoe goka ny agoka zany le izy de nentina nitsabona moa zany tany amin'ny toeram-pitsabona hoe nina antibiotika tsy sitrany tonga de nitenen'le pasteur io ajanony ny fanafody ho aleo vavahana io zazy io de nyvavahana pasteur ny roahana devoly sitrana le zaza nefa jerenao efa saika lasany efa lasa mihitsy moa zany le molony iny le satria ny cancer mandavaka de aveo le kikisany le aniny sitrana pasteur raha mahita an'le zazany ianao zao rimbona kely mihitsy le molony fa hita hoe fa afaka tanteraka le fivotosana tao le mafy be ka raha vo reny le fivotosana afa manko le hitanao mivontovonto tsaka fa raha le mivonto tsaka mivadika zavatra mafy be io de cancer ny anarany pasteur reny zao misy karazana retina reny de manosika an'le mahasoaran'le olona manosika ny orony de aveo lasa mivonto be ny orony de tsentsiny de maty le olona nefa rano vavaka ka nisy rangaby ohatran'izay tao tratran'le cancer be le mivoto be iny avy any ambanivohitra izy pasteur itsabo tena ny alehany aty fa midelivrena fa sitrana pasteur izy lasa nde nodiny tsitika ny fianakaviany any efa niena be le fivotosana de za moa nyteny taminy verena malako fa mijanona fa sao de tiny olona any amina ody ratsy andrayna hoe anina fa efa nienina be le fivotosana tao tsika zany de mahita an'izay révélation zay pasteur hoe andriamanitra mpanamaina manamaina retina ny Eli zao nanana an'le révélation mombana afo de zay zavatra nataony rehetrarehetra de niodina tao amin'le afo hoe andriamanitra mpamonjy amin'ny afo andriamanitra manavotra amin'ny alalan'ny afo andriamanitra manao fahagagana amin'ny alalan'ny afo andriamanitra mandevina amin'ny afo zay ny révélation nananany de zay foana no nitranga teo aminy raha mijery koa ianao tantarany Joshua pasteur Alvarez i Joshua ndray ny révélation nananany an Jéhovah de mibaiko ny nature mibaiko ny nature mibaiko ny masoandro hijanona mibaiko ny volana hijanona mibaiko ny olony Jordan de nijanona ny olony Jordan de mivadika totam-bato nibaiko ny murany Jéricho ny mandany Jéricho azanao nandrodany mandany Jéricho nandatsaka avandro jerenao rehefa le nisy fotoana niady Joshua de nandositra ny Jebosita ny Amalekita ny Kananita de tsy voenjiky ny zanak'Israely tsony nandatsany izy ty Joshua avandro avy any an-danitra indray maty daholo zany hoe nanisany nampalazany Joshua indray zao ny révélation nananany de hoe io andriamanitra io afaka mibaiko ny nature de na zany na tonga Joshua nibaiko avandro baiko ny masoandro isa moa ianao pasteur ny baiko ny masoandro ny baiko ny volana ny baiko ny reny ranony Jordan hijanona de ny hijanona tahaky ny atotam-bato i Joshua navita an'izany ny baiko ny rindriny Jéricho ny daraboka de ny daraboko zany io pasteur miakina amin'le révélation ny olona foana ny zavatra mitranga ary zay ny naverimberena aketo hoe ity janvier ty za de ampianatra ny olona am'izany am-piangonana efa hitatsika daholo ny révélation makasika an'Andriamanitra sy ny fahamasinana ny fahagagana ny fanasitranana fa hiditsika amin'le dingana supérieur anankiray niveau ambonimbony anankiray amin'le hoe Andriamanitra multimilliardaire Andriamanitra tompony tansy izay rehetra eo aminy Andriamanitra manan-karena satria mbola veriko aminao pasteur fanehoana hery zao démonstration de force mampiseho ny heriny daholo ny olona mampiseho ny heriny ny mpanao ody ratsy mampiseho ny heriny mpanao kalanoro mampiseho ny heriny ny Amerikana mampiseho ny heriny mpanao politika mampiseho ny heriny manampaizana ny zanak'Andriamanitra mila mampiseho ny heriny ary ny défi aperakitsika amin'ity janvier ty de hoe Andriamanitra mampanankarena Andriamanitra manan-karena Andriamanitra tompony zavatra rehetra tompony arenany ambany ranomasina tompony ny arenany akibon'ny tany tompony zavatra rehetrarehetra noho zany azo feheziny ary azo bakiona io pasteur azo bakiona io azo bakiona miliara hiditsany anatin'ny posony mpino voamalinomaly ny vavaka na rahalahy anankiray zay nitsodrano rahalahy anankiray zay pasteur voamalinomaly mpivady izy nitondra fanomezana tao amiko tao de nitsodrano azy ny amin'ny asany androany maraina izy ny antso patron pasteur izy de nanokatra lalana ho anahy entreprise matanjaka be
azonao ohatrany hoe tonga dia misy zavatra azonao bakiona ho azy zany fotsiny azonao bakiona ho azy zany fotsiny rehefa fantatsy le olona hoe aiza ny kapasité an'Andriamanitra inona ny zava-bita an'Andriamanitra inona ny herin'Andriamanitra atraiza ny tanjak'Andriamanitra inona dia miakina amin'izay foana pasteur no zavatra miseho any Isadraka misaka Abednego dia nalala fa ny Andriamanitra afaka miaro azy ao anaty lafaoro misy afo mirehitra ny Andriamanitra ao izy mahatsy Nebokadnezara tezitra be Nebokadnezara maninonareo tsy mandohalika eto amin'ny sary olona volamena zay natsangako maninonareo tsy mandohalika amin'ny sary olona volamena amin'ny fanompotsapy eo amin'ny statue ngeza be natsanga satria mitabo zany statue be sary vongana be natsangany sary vongana volamena be dia ny olona rehetra nandohalika ao mandolianareo izy fa raha tsy mandohalika nareo alefako atsipiko anaty lafaoro misy afo mirehitra dia zao ny teny izy miralahy izy telo miralahy ny Andriamanitra ay dia mahavonjy anay amin'ny tananao ary mahavonjy anay ao anaty lafaoro misy afo mirehitra zay tsy andohalika eo izy fa mahavonjy anay nanana révélation izy telo lahy fa natsipy eo anaty lafaoro izy tsy nirehitra inona tokoa tezitra ny mpanjaka dia natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehitra anontany anao may sa tsy may tsy may le izy pasteur miakina fahafantaranao ihany rehefa tsy ka itsika zany pasteur dia hiditra lalindalina amin'ny fianarana an'Andriamanitra zay le révélation miditra lalindalina hoe iza moa Andriamanitra tsy any amin'le hira manao hirahira fotsiny tsika dia mihira kely akiray dia andininy voalohany sy faharoa dia hiara ipetraka ry havana malala dia hivavaka mangina isika hitsangana indray tsika tompoko dia anao hira anakiray milamindama tsy misy reharehako ry Jesosy na ry maminy foko ry Jesosy dia vita iny dia hiaintoroteny kely eo amin'ny 20 minitra 5 amin'ny 20 minitra tsika ry havana malala vita izay dia hiditra amin'ny raharam-piangonana sy ny voka-dehibe sy ny filazan-draharaha tsy zany pasteur ny ilaina zao mila fivavahana mirehatra fivavahana mampiseho hery fivavahana mampiseho tanjaka fivavahana mahavita zavatra manao fahagagana mamahaolan'ny olona fa ny olona nge am'izao miletika pasteur Alvarez milentika ao anaty problema mavesatra ny olona potika ny tokantrano maro am'izao pasteur vehivavy maro hoe mpianakaviana maro am'izao ny kivy isa raha vadiny ny vadiny keo fa tsy mahita vahaolana ntsony dia miala pahafotsiny miala ndraiky sa dia aloha no mandositra mitady vehivavy hafa dia ariny eo mivady aman-janany le raha matorery sitra ny fatsarany rehetra ao dia mamono saina fotsiny any le lehilahy tsy nirahandreo zanany telo menadary eo miletika ny fiainan'ny olona zao pasteur be da be ny olona hiaran-tsirariny any amin'ny tribunal hiaran-tsirariny eo amin'ny fiarahamonina be da be ny olona hiaran-tsirariny any am-piasana be da be ny olona potika mahantra ary miamahantra noho izany mila fivavahana misy afaka manao démonstration mila fivavahana mamahaolana ary mahavita fahagagana ary mahavita zavatra eo amin'ny fiainana kanefa tsy tanteraka izany pasteur raha tsy fantatrao ny Andriamanitra ivavahana fa ao anatin'ireo problema sahirana ny olona zao nge pasteur va miverevitra ny olona misy aretina tsy hitanao zany zay amahana azy misy anabaviko zay kozinako zay ny amin'ny hôpitaly any za moa tenateny tamin'ny mivoato amin'ny hôpitaly nyreo rehefa tsy sitrany mivoato fa nohony amin'ny asa moa zany hoe izy mpiasa-panjakana pasteur dia tsy mety raha tsy miditra hôpitaly nefa izy arakaraky ny idirany hôpitaly voatsindromo izy pasteur dia mihetsika ny aretina vao manominana fanafody izy dia marary dia rehefa tsy mihina tamin'izy nitsabona satria avy any amin'ny faritany reo dia misy fotoana izy ivavahanana fotsiny misy fotoana izy ivavahana fotsiny tao an-trano miasa lama matanjaka fa hoe manahirana any am-piasana raha tsy miditra hôpitaly dia nampidiriny hôpitaly indray vao maika marary mitsafatsafa be da ary le aretina tsy hitany dokotera tsy hitany dokotera hoe ino aretina fa tena mijafajafa ao amin'ny lohany eo le kozinako tena mijafajafa voayanao ato amatsy azy dia alohanao vavahana voayanao ato rehefa hitanao nitsabona tato foana anao dia mikily izy moa le olana zany am'le hoe le asa raha vo tsy manaiky ny any amin'ny toeram-piasana raha vo tsy fa am'izao misy karazana aretina mampivadika dodo olona azonao mampivadika dodo mpitony mpitsabo mahaverevitra ny olona ary ny fivavahana mila mampiseho fa aty amintsika ny lakile mila pasteur amin'ny fiangonana mampiseho hoe ao amin'ny fiangonana ny lakile zay zavadreo olona verevitra rehetrarehetra eo mila takany fa ato amin'ny fiangonana ny lakile
na ny aretina na ny problema zavatra tsy hainy vahany na ny tokantranony ny problema ninninina dia mila mampiseho ny fiangonana fatao amin'Andriamanitra melohany amarana pasteur. Mazava-de mazava zay zava-dehibe tokoa pasteur raha mba ilaza kely any amin'ny zava-dehibe zay ndesan'ny pasteur zay any amin'ny dokotera ohatra na mpitsabo mila révélation avy amin'Andriamanitra ianao rahalahy na izy na mpitsara ianao mandray an'ity fandarana ity na mpitsabo ianao ohatra ny dokotera mpandity reny ianao dia aza metehitra amin'ny fahaizanao na fahalalanao fa mila révélation avy amin'Andriamanitra ianao satria misy zavatra be dehibe pasteur zay tsy voafehan'ny siansa be dehibe zavatra ivelan'ny siansa maha-olombelona zavatra ara-panahy zay ekinan'izao fiainan'izao satria fiainantsika io dia fiainana ara-panahy ka zay ny ilana aminao mandray révélation na izy ianao na iza dia mila mandray révélation avy amin'Andriamanitra ary rehefa eo le révélation pasteur dia le révélation tsy mandeha tonga aminao fotsiny izy dia hoe dia lasalasa fahatany amin'izao fiainana ohatra tsy hita zay vokany faraka ny tenenao teo hoe sosoanana na révélation dia mitondra fandraisinao anazy ripaka ny fahavalony Sadraka Abednego izy telo lahy reo rehefa niditra tao anaty afo nanana le révélation n'Andriamanitra zay miarina dia afo mandevina azy dia zao rehefa mivoaka avy ao izy tsy miverina an'le plasiny teo aloha fa nisy toeram-pisandratana zany hoe misy fiakarana misy dimension vaovao misy ahavo ara-piainana zay misy iakaranao zany isaky ny tonga le révélation ny révélation zany pasteur mananatra miantso an' Jesosy hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao zany ny révélation anao zany arakaraka zay révélation zay mba misy zavatra ohatra zao pasteur zavatra nisy teto amin'ny firenentsika raha tsika malala moa fa amin'ny firenena malagasy pasteur dia nozana ny firenena frantsay taona amanjato taonany ary tena raha ny lafy ratsiny zany dia von'olona fampotehana tena fanitsana farany ambany malagasy vokatry ny tsy mba nananan'ireo malagasy teny aloha tany ndrisy zavatra nampalahelo raha révélation mombana sampy dia nananan'ireo taolo fa tsy nanana révélation momba n'Andriamanitra izy ireo anika dia tonga ny mpanjanaka nanjanaka an'ity firenena ity fa tateoriana zany moa misy an'ireo karazana olona zay ny foazin'Andriamanitra ny ara-panahiny dia ny anomboka ny ala le fanjanana fa le fanjanana zany niova endrika amin'izao fotoana zao pasteur lasa reo firenena talefana zay tsy mihinan'Andriamanitra olona zay misy karazana olona zany tsy mihinan'Andriamanitra lasa ohatrany hoe ekina ny firenena amin'izao fotoana zao dia hoe eritreretra ve tsika fa ho tafavoaka raha iankina eo amban'ny fiakinan-doha amin'ny toekarena amin'ny firenena hafa na amin'ny mpamatsy vola pasteur révélation momba n'Andriamanitra any matafavoaka ty firenena ty tsy possible ty ahafahantsika ho tafavoaka zany pasteur raha mbola iankina aman'olona iankina amin'ny volan'olona iankina amin'ny fahaizan'olona any ambady any fa révélation avy amin'Andriamanitra any no atafavoaka an'ity firenena ty pasteur ozy Abraham ndray andro ny Abraham nana révélation zay nisy nampanakarany Abraham ndray andro ny mpanjaka ny Sodoma nanome vola be azy nanome anazy fitahina azy fa tsy nandray Abraham avela ho any ozy izy ny fanananao tsy maka aminao na dia taretsaray ary so dia hiteny ianao izy aneorina any hoe zany nampanakarena ny Abraham i Abraham dia nahalala fa mampanakarena azy Andriamanitra rery zay natonga azy tsy nandray mihitsy na ny ariary azy tamin'ny mpanjakan'ny Sodoma rehefa nomeny valosola izy meny mpanjakan'ny Sodoma valosola izy ty mba vola ho anao fa tsy nandray izy tiako tenena hoe ny olona manana révélation pasteur no malala ny vavaka tokony ataony rehefa miainga eo daholo zany le izy miainga ao amin'ny fahafantaranao ny Andriamanitra ao fa aza mivavabavapoana tsondra lasana ba fa fandanimpotoana fivavahanao raha tsy fantatrao ny Andriamanitra zao ny fotoana mila mifoe misokatra ny saitsika mila mifo ara-panahy ianao fa aza manao tahaky nefa ny fivavahanao tamin'ny 50 taona valo 80 taona lasa ihany mbola fomba fivavaka ao zao tany amin'ny 70 taona lasa fotoana fifoazany zao isokafany sainao amin'ny zavatra ohatrany nde vavakantsika isona tao misora Jesosy zava-dehibe ho anay ny fampianarana teo zay nampifo anay hoe maninona zay no voahidy atao anaty olana maninona ny misy olona voahidy ao anaty trosy
maninona misy mpivavaka voahidy ao anaty problema mavesatra, maninona no misy olona miditra am-piangonana nefa tsy mety milamina ny tokantranony, maninona misy mpino kristianina nefa tompo voahidy ao anaty olana miampiolana ary problema miamproblema. Mazava ny resaka androany Jesosy hoe voahidy ao re satria ny antony dia tsotra be a tsy manana révélation mahakasika anao izy. Fa mino tompo fa izay fampianarana androany izay fahafantarana momba anao izay dia anokatra amin'ny masom-panandretolreto, anokatra amin'ny masony sainy sy ny fondry alalany bebe kokoa mahakasika anao ho tahinao reto mpijery sy mpanaraka ny fandarana reto. Misy saotra tompo. Amen. Amen. Dia ho tahin'Andriamanitra tsika menakavy mino paster fa zava-dehibe zay fandarana andro zay zava-dehibe. Ho tahin'Andriamanitra ianao révélation amin'ity volana janvier ty araky ny fanambara teo dia hitsofoka ao amina dingana iray vaovao tsika paster tsy tia vola ary tsy matombola fa sangy ilaina ny vola amin'izao fotoana zao, ilaina ny vola amin'izao fotoana zao. Ny vola paster dia karazana amplificateur anankiray, amplificateur de puissance, amplificateur de caractère. Ny vola no mahatonga ny olona anankiray, zany hoe raha ohatra ny olona ratsy toetsy pasteur ka manambola be, lasa manambola be izy dia miamitombo ny ara-tsy toetra, amplificateur ny vola. Raha ohatra ny olona anankiray ka mpanao asa soa ka lasa manana amina miliara tampoka izy dia izy lasa iny vola iny lasa miamplifie an'le izy lasa mpanao asa soa. Raha ohatra ny olona anankiray ka mpifoka drogue, mpisotro toka, mpisotro labera ka avy izy lasa mipoka vola tampoka, mahazo vola be tampoka, dia iny vola iny no miamplifie ny labera sotrona, azanao miamplifie ny drogue foa. Raha ohatra ny olona anankiray ka mpijangajanga, ohatra izy hoe izy mbola tsy nanam-bola mampirafy ankiroa telo, dia rehefa mahazo vola be tampoka izy pasteur ohatra dia miamplifie an'le fijangajangana izy, zany hoe lasa manana sipatra any amin'ny 520 izy na 100. Azanao zany ny vola zany ilaina. Itsika zao mpitoro teny safia zany raha mipoka ny vola amintsika misy vola dia miamplifie atsika ho amin'ny asan'Andriamanitra izy. Amplificateur de caractère, zany hoe miamplifie ny olona anankiray, ny caractère ny olona anankiray, ny vola ilainao zay amin'ny fiainana rehetrarehetra mihitsy. Ka iresaka tsika momba na révélation amin'ity volana ity, tsy iresaka Andriamanitra mpanasitrana fotsiny, tsy iresaka Andriamanitra mpamandama tokantran'olona fa efa hitantsika zany, tsy iresaka Andriamanitra mpandroka devoly fotsiny fa Andriamanitra tompony zao rehetra izao. Azanao tompony zao rehetrarehetra izao, tompony zao rehetrarehetra izao ary mifeha an'izao rehetrarehetra izao afaka ianarantsika zany mba tonga ny olona atakatra fa tsy tokony hitarika posy tsony izy fa fanandevozana ny fitarihana posy, tsy tokony taxi ratsy be itsony metinao rahalahy fa olona mampalahelo anao amin'ny enao hoe taxi maty lava manala baraka eny atapim-piakarana eny mitroka lasantsena ianao satria mampalahelo zany pasteur. Fa misy fiainana vaovao tokony tsy ho trano mitete lava io, tsy ianao roany tompotrano lava ampirahorahona ny tompotrano hoe tsy malofa trano miala, tsy tokony ho zay tsony ny fiainana olona pasteur. Tokony anana dingana vaovao ny fiainan'ny olona amin'ny resaka fivavahana. Tsy tokony ianao itsony no ampijalian'ny vadinao raha nabavy. Isaky ny andray farany volana zao dia ohatra ny ampifilafilain'ny vadinao foana ny vola, tsy omeny anao ny vola, tsy omeny anao ny karamany, dia io mampijaly sy mampitomany anao io question na 2 millions 5 io. Tsy problème 2 millions 5 ny problème anao fa problème na fahatakarana an'Andriamanitra, problème na révélation an'Andriamanitra. Fa tsy tokony vadinao mikarama kely 2 millions 5 io ny ampijaly anao isam-bolana. Misy olona ampijaliany vadiny amin'ny resaka 2 millions 5 isam-bolana pasteur Loarazy. Nefa ianao mpivavaka, nefa ianao mpino, mila mahatakatra ianao ny Andriamanitra ao ary mila manana révélation momba an'Andriamanitra hoe manakaretina ary mitany Andriamanitra ao. Ka misabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora eto amin'ny Mongoté andrefa Nambojanary na 3 frères. Sabotsy ho avy izao 11 janvier
amin'ny sivora maray no anatanteratsika in'izao dia ohatr'izay koa tia Tanjombato ny tsika moa zany zay efa navita trano ngezabe trano fivavahana mahafinaritra lehibe eo Tanjombato pasteur dia eo amin'ny Bron commune Karobato rehefa tonga eo fotsiny dia misy groupe takay midina zay lalana idinanao eo dia tonga ho aminy na ianao anaraka ny arabe tonga ary amin'ny lalambe ary dia mitsofoka any amin'ny fiangonana na ianao mitsofoka an'ilay elakelan-trano misy arabe mitsofoka raikeo dia midina ao amin'ilay fiangonanao ihany keo ao no alalanao azy tompo hitantsika pasteur zay sainga mandresaka androany mametraka mandram-piona da iny tompotompo koa veloma tompoko amin'ny fofeno fifaliana indray no miarabako amintsikitsikinantsika menakavy mpanaraka fandarana impact amin'ity fotoanan'io mahafinaritra ty amin'ny fofeno fifaliana indray no miarabako amintsikitsikinantsika menakavy mpanaraka fandarana impact amin'ity fotoanan'io mahafinaritra ty misy anabavy etaon'ny loatsika eto zay tantara amintsika ny zavatra lehibe zay nataon'ny tompo miarabanao ny anao vavy iza ny anaranao Sera Arso aiza mipetraka Atmosbe ia misy zavatra nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao teo amin'ny vadinao azonao tantaraina kely daholo hoe zavatra nataon'ny tompo tao aminao sy ny vadinao raha pasteur voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany pasteur ny afahako mijoro vavolom-belona fa tena lehibe ny tiavan'ny Jesosy zao anahy satria na dia tena tao anatin'ny faharavana sy ny fampitehana tanteraka raha fiainako dia tsy nananako fanantenana intsony nefa kay mbola misy zao Jesosy zao afaka nanangana anahy sy nanasitrana anahy indray dia nanasitrana ny vadiko fijoroana vavolom-belona anankitelo pasteur ny tany saiko nanasitrana ny Jesosy ny vadiko dia nanasitrana ny anahy nanina ny vadinao ny vadiko pasteur tsatsan'ilay kansera ny avokavoka ireny roa taona ny jaboko anazy efa le tena maimbo be reny mivoaka raha ny raha to dia tena voavoaka le raha zany dia tonga dia maimbo be tsy sy azo iainana ao anatin'ny tranonay noho izy mereraka isan'andro nareo vady firotoana fanambadiana enina ambin'ny folo taona fanambadiana dia efa tateo arina nareo efa mivady elaela no tranga zay efa zay mivady efa niteraka telo efa tia taty amin'ny taona 2016 zany no tranga zay dia ahoana ny andohan'le aretina voalohany ny andohan'le aretina voalohany reraka lava foana izy reraka lava foana dia marary dia marary ato dia marary ato dia mikoaka dia fiafarany zany mikoaka raha mahitsy dia tonga dia raha be tany le voalohany iny dia taitsaka zay dia nakany amin'ny hôpitaly dia teny amin'ny hôpitaly zay dia natao ny analizy rehetra dia nafilefandry zareo mivoaka fotsiny fa nitondra fanafody zany dia ohatrany hoe taty an-trano ny traitement natao navoaka n'izay afaka roa androny iny dia taty an-trano manao contrôle mitondra an'ilay anany dia efa nanao analizy be dia be tao anatin'ny herintaona tsisy fiovana mihitsy fa tena tsy nety sitrana mahitsiny izy dia avy eo indray zay nakany amin'ny Dadarabe dia Dadarabe efa teo amin'ny karazany telo ngamba na efatra nandehanana vady le piskide reny no mbiasa reto karazany efatra efa karazany efatra hoe ato manasitrana dia efa nandeha tamin'ireny zay dia teny tsisy fiovana fa hoe na misafian'olona ozy izy le Dadarabe dia efa taty amin'ny herintaona sy tapany amin'izay dia verina teny amin'ny hôpitaly zay efa fanitelo ny verenany teny amin'ny hôpitaly ngambany
dia teny amin'ny hôpitaly izay dia tena tsisy vola ntsony moa ny fianakaviana ilay anampy fa ohatrany hoe karazana hoe lohany ihany satria na hanina hohaninay satria ilay motera vadinao mihitsy no voa za tsy afaka mivarotra za koa ilay nanana aretina mitaiza dia tsy izay mantsy mivarotra ny asany mivady dia za koa ilay nanana aretina mitaiza no sady mitsabo anazy dia tsisy fafahana nitady vola ntsony izany dia efa tamin'ny farany amin'izay dia teny amin'ny hôpitaly izay dia efa tena lany vola reo fa inona ny hevitra lekizy efa lozana fotsiny eo an-trano tsy fantatra hoe ahoana raha ahoana fa dia izy aloha ny tsaboana dia inona ho any hevitra dia izy efa ohatrany hoe le nanaro tokona mofo reny dia tsisy hevitra ntsony izany riazozy izy natao fa dia andeontsika angataka ody rehefa tsy teny marina ny dokotera dia eno a tsy maintsy motokotsika eo fa tsisy vola ntsony ry ny fianakaviana mpiray tapo amina sy mpiray tapo aminy efa tsisy nandalo ntsony fa efa izay juste izay vady rehetra izy dia nanontany an'ilay dokotera an'izay dokotera tena afapo amin'ny fitsaboana ny vadiko aza fa tsisy ntsony tena afapo fa inona ho ilay aretin'ny vadiko dia matandratsaina ve nefa madama ozy izy madama tohatsy ny kelikely ka za tena nahikelika amin'izany pastera fatsotra izao dia madama ohatsy ny kelikely aina rerajeraka fa ho zaka madama ve ny eniny aretin'ny vadina madama dia zakako fa aleoko to dia miheno dia manamboatra ny saiko a toy izay hoe ho tapoana fa tena afapo izay lamenina tanteraka ny fitsaboana dia eny raha ozy izy le dokotera famboarany say madama dia navoaka ny daholo le radio dia le écho dia le karazana analyse nataonay zany dia naseho any anaty dia ozy ta madama ozy izy tamin'le radio voalohany ozy izy tia ny be any afikaviko ny vady madama tia ozy izy dia ohatsy tia izy tamin'ny faharoa efa iny tsy ivonanao radio zay pastera dia le farany amin'izay dia efa kely sisa zany dia azo miatiny indray le efa kely sisa le afikafika efa kely sisa le afikafika efa kely sisa dia tia ozy izy nataony a rehefa mahazo an'ity atiny ity io dia mitariky anazy fatesana fa lamininy izay madama fa tsisy fanafody n'le izy cancer amin'ny afikafika cancer ny afikafika le izy ozy izy nataony dia teo ankivy ihany a sady mitomany no taty avelany aloha nitomany fa hoe tsy azo tenenina n'le marary izany dia nitomany dia mipotra moa ny rafozako dia ahoana ho ary mama fa zao ny aretiny hery dia tena endrana izany ozy izy nataon'le rafozako fa rehefa ody ihany ary nareo roa dia andeontsika ody ozy izy dia amin'ny tele ozy izy a za mahita foana fijoroana vavolombelona fa mahay manasitrana ho zao fiangonanao an'le trois frères zao ka rehefa hialanenina farany ihany nareo mivady ozy izy dia andao any hoentina any dia eno amantsy anazy fa andeo fa resena lahatsy hery fa raha samy hofaty ihany izay ry mama ho aloha zay maty amin'ny jesosy zany fa raha tena ao misy an' jesosy mbola te ihany koa zany le fisalasalana hoe efa fahazo farany efa kely sisa dia azo miatiny le aretina dia nolo taty an-trano izay ny alatsinay niny dia rapitso zany tsika mandeha ny talata dia rapitso zany tsika dia mitongava maraina ho amama dia eno izy izy nataon'le rafozaka tonga maraina eo dia leseko lahatra mivadiko dia mivadiko zany mbola le efa ohatrany hoe nerve izy motsy natadidy anay ntsony izy amin'ny ohatrany hoe efa tenitsaiky hoe efa reraka le aretina ve izy tsy natadidy eo dia ohatrany hoe tsy natsiaro anay izany izy ohatrany hoe manonofo izy zany tsy haiko ohatrany hoe zay zany ho fijeriko anazy amin'ny mavadiko anazy satria ohatrany hoe manonofo zany izy dia resako ary ndao atsika ento mamany ohatrany hoe efa veriversaina efa ohatrany hoe veriversaina zany izy tonga telo zay pastera ny talata tamin'ny sivy maraina dia vao niditra tery amin'ny vavady tery dia tokony izy tsy nentina andeha ntsony nefa izy ary efa zay tsy nanana fre ntsony moa tsy nanam-bola ntsony efa hoe tsy ninan-kanina raha ny alatany an-tsano fa dia nentina dia zay diany ny rana dia zay diany ny rana dia zay diany ny rana dia tonga tetsy amin'ny vavady tery dia nitokona be amin'izay izy hoe tsy vitako ntsony ozy izy nataony zay ny feo eniko tao am-bavany dia zay tsisy an'izany rehefa efa etotsika efa tonga eto sady nitomany amin'ny teny hoe jesosy rehefa tonga eto ihany zay dia ataovy tafidy sao an'izao fiangonana izao
fataovy tafidy sao ny tongotray ary raha tena eto marina misy anao Jesosy fa dia ampisehoy aminay ny herinao fa tsy nahita masoandro miratra hatramin'izay miainanay izay ka manatoky a Jesosy ho fa ianao indray ny apiratra amin'ny masoandronay na dia tsinitsinina izay sady nitomany izany nitarika anazy nihitsy izay sy le rafozanay dia tafiditra dia mamondy fotoam-bavaka kolonganareo izy fa nisy rahavavina taniana ihany teo dia hitondra marary izay dia ozy le rahavavy mamindray aloha fotoam-bavaka fa efa manomboka dia mivavaka dia rehefa avy eo izy vita ny fotoam-bavaka afaka makafisynareo dia iny an-talaty iny dia pastera mihitsy nanao délivrance anazy dia voalen'ny raisin'ny pasteny iny izy ny atalata dia vita te iny le délivrance dia ozy izy hoe zaho izy izy tsy findra pastera hafa-tsonko izy izy fa aloha rapiditsika makafisy sy mantsy ny alarobia indray zany izy mihitsy ny tonga dia niteny anazy zany dia zara ny anahana be hoe mahay miresaka be le vato andaotsika ody ozy izy andao ara ho azy any ody dia tonga tany an-trano izay le talata arivo iny tonga izy dia nandray fandriana dia natory dia tafafo an'le tany telo maraina izy pastera tena gaga hoe tafafo amin'le lera fifoazany an-trano izay namelomany anay nanambadiny anazy zany isaky ny amin'ny telo maraina ma izay no mifofa mivarotra dia tonga izy dia tafafo tamin'ny telo maraina dia namoana ay zany depoako izy izy natao mantsy anazy dia ny anana fa hoaiza ho ay ianao fa efa firy volana ianao tsy nikarama tsy naninona heritreritra n'izany andeha hoaiza amin'ity andro vao maraina be ty fa za manala baraka anay fa lazain'ny olona fa hoe tsy raharaha inona eo na reny efa fofaty fa anao inona ianao andeha karama mafy amiko raha mijery ny sosanako matory fotsiny zao ara ozy izy sady nijereva n'le zanany anankitelo dia eny raha hoa fa tsy maninona fa andana raha hoa mantsy anazy fa mivavaka ho anao azy za dia miverena ho alohaloha fa mbola miverina any am-piangonantsika dia eny ozy izy nataony tonga izy dia lasa pastera nanomboka in'le larobia maraina iny zisiko zao mivadiko tsy tapaka zany hoe tsy asa zany fa tonga dia na fitadidiny raha miverina hoe tadidiny ety efa tsy nihinana tsy nely reto zanako reto tonga dia tadidtonga izy dia natanjanefa vo mivoaka avy amin'ny hôpitaly dia hoe cancer ny avokafoka dia hoe tsisy ninina azo atao tsony tsisy tsony dia vo indray andro ny vavahana iny dia tonga dia nikarama hatramin'izao hatramin'izao izy tsy firy taona teo zany 2016 iny dia teo telo taona teo zany hatramin'izao alleloia sorana sady miverina tena hoe niova mihitsy zany tena mijery pastera manana sary dia efa mivavaka izy zao vavaka fa izy tsy afaka androany izy tsy afaka androany nanao iny izy mbola mivarotra mbola mivarotra izy zao any an-tsena izy amin'ny manaraka izy tonga eto dia nefa misy fotoana efa mandora be foana izy tena efa raha le reny seo andrano maloto reny hitatazana anazy pastera fa tsy hoe le kapoka hoe dia tavana boaty kely izy dia eo ny andora tsy ireny tsony fa le seo andrano maloto reny mihitsy efa maimbo aimbo efa maimbo izy zany ndraiky ny pastera zany raha tonga dia ohatriny hoe novoan'ny nidiranay teto am-piangonana teto mihitsy zany dia tonga dia ohatriny hoe sof daholo le fofona rehetra na izay arana miena-tsolona hoe vaiza za mifofony zany fa ny tena le izy pastera dia tsisy ny alana izy andao fa tsy maintsy sy afakytsika tsy maintsy sitrantsika dia tsy miverina nanao analizy tsony nareo nakinona tsy nanao ninina tsony izay izy koa tsy nety tsony nefa izy dia olona malemilemy mihitsy mivoaka amin'ny hôpitaly eraka izy maintimainty zay tena mainty teto ara mila tsy tongany mila tsy tongany ary le tanaty iny tena tsy tongany ara mila tsy tonga a efa le tombavady izy tombavady izy tsy vitako tsony izy fa reraka be sady namondry nijery sisisy nipetsahana izy tena efa hoe tena reraka hoe taritina forcenay mianaka fotsiny dia iny ray andro ny vavahana talata iny dia tonga dia iny tonga dia iny atalaty iny dia sitrana na sy larobina renany iny tonga dia nikarama tonga dia nikarama nijanona ohatriny nefa izy avy voavy mivoaka hôpitaly izy io le mbola malemy be reo mbola le malemy be fo tsy ato tsara le tena reraka izy ny délivrena teo fa tsisy hoe nietsika devolona ohatr' zany nietsika ihany izy zara pastera natao tsy mahita amin'ny pastera le nandray anazy le mivoaka vany le raha izy ihany tsina le mitazana le sase any ohatr' zao ohatriny natao tsara hoe fa ainy efa kely io itorany e tao anatin'le délivrance nandoa mivoaka resy teo izy mifarany mandoa na moka an'le raha dia tsisy tsony tonga tany an-trano zisoka zao afaka telo taona zay telo taona sitrana tanteraka aleloia voninahitra ny tompo
ino ndray zavatra nazo anao nahazo ana pastera 12 taona zaza 12 taona pastera nitadidiko teo a zany manomboka anatsiaro saina na tadidy an'ilay aretina teo amin'ny lakiboko teo dia heniko mihitsy izy io pastera hoe eto zany ny tsanon'ilay zavatra amina zany tondra le zany dia heniko mihitsy hoe misy tsanon'ilay zavatra io a dia rehefa mivoaka ao izy dia tena reny e le marary be reny tena fanolana daholo ny tsy naiko rehetra rehetra tena fanolana dia raha araka ny fitantarandray ray aman-dreno zany dia efa tena mitsabo ry zareo tamin'ny zaza zany dia efa tena mitsabo ry zareo tena efa afa-po dia za koa lehibe noho ny asa zany pastera dia niezaka hoe alohan'ny anambadiako a dia mba ho tokony ho afaky ty aretiny ity fa tsy asakan'izany zay olona eraho dia efa tena nanao zay lany heriko rehetrarehetra ny karamako tsaboko an'io aretiny io fa tsy tale izy manao eko ianao manao radio ianao manao analizy ianao tsisy ninina fa hoe tsisy ninina tsy mba mivavony tsy maninona tsisy ninina fa hoe rivotra fotsiny tenenina 12 taona isa zao dia isaky ninona izy io mihetsika tsisy hoe isaky ninona zany fa hita pastera zany isaky ny tsisy fotoana e satria raha ohatra zao hoe rehefa te hetsika izy zany na voateo ary izy mihetsika dia mihetsika ihany ray dia misy fotoana nefa izy maharitra hoe amam-bolana aloha tsy mihetsika fa henko fotsiny henko izy zany ao anatin'ilay tranony izy tsy mivoaka fa tsy sitrana tsy henko hoe miala tao zany le izy fa ao ihany fa hoe mba tsy manaikitra zany dia mba tsy manaikitra zany le izy dia mavita zavatra rehetrarehetra tena mijijijy tena ren'ilay miorakoraka miantso vondrereny mihitsy a pastera tena fazy farany ohatrany hoe fianoko anazy ohatrany hoe biby mivoaka avao dia fandehandeha be amin'iny dia ilay miorakoraka iny dia piraitapo aminamo efa mahafantatra ilay zokona efa matody efa hoe orina aingana dia rehefa ilay voaotsaotsa elaela iny izy dia heniko ohatrany hoe miverina miditra ao dia mba milamina ihany indray longany dia ohatr'izay foana ny ainako nandritra n'izay nanomboka zay 12 taona izay a za 9 taona teo 9 taona zany a vao heniko hoe niala tao le izy tao anatin'ny ahoana ny nafatra an'izy da za 9 taona teo zany vao naheny hoe afaka le izy ahoana ny nafatra an'izy nafaka anazy pastera nahita zany hoe sitrana ny vadiko hoe jesosy a maninona moa zany za koa any tsy sitrana nefa ny anazy a rehefa zavatsy efa ratsy be iny efa mivoaka fofona efa mambo efa nitomanina rehetrarehetra sitrana dia za koa jesosy a tsy anaiko fa sitrana fa tsy manaiky koa jesosy fa asory amiko ty aretiny ity fa elany jaliko dia natao vavaka délivrance reny koa ianao satria izay zany le voadiko hoe raha eto ny ahitako ny tanan'i jesosy a dia tsy miala eto tsony a mandapatapitsy ny fofonaiko jesosy dia tena naseho an-tamiko moa le izy dia nefa n'le voadiko amin'izay a zany hoe iroso amin'ny batisa dia tonga dia nitairy le aretina dia tonga dia valoalika tanteraka na ny zanako raha moa zany dia efa malala mihetsika indray mama dia efa tsisy miraharaha tsony fa ianao rery mila kolanasa ny bitabitaka eo satria efa ohatrany hoe mihetsika sisa ny ataon'izy rehetrarehetra anarako hoe mihetsika indray dia mihetsika le izy dia ankina dia ozy le vady mandana makany am-piangonana angiakaingana fa tsy lozana mitsembojatsy fotsiny ozy izy natao fandana dia zay ahoana raha eny an-dalana eny no mananina be eo dia tsy omena tsoleny ave dia mandana dia za koa moa nanomahery zany hoe mariny zany ahoana moa zaho any dia tamin'ity dia voly ty tazomety fa lasa dia lasa le 25 iny tonga tetam-piangonana dia indre mpandeha ohatr'izay ihany koa pastera nangataka pastera tsy nakafisy tsy nanina fa nangataka pastera fotsiny hoe pastera tena marary be aho a tsy afaka mitsaka fa niondrika ohatr'izao any hiditra tao dia ohatrany hoe nosy pastera dia mivavahany pastera dia nitonony indray mpandeha tato fa henoko ohatrany hoe misy zavatra mitsoka mivoakanana ohatr'izao tany arinako tany tonga dia henoko hoe misy zavatra mipitika be mivoaka avany dia nitsindriko amin'izay teto dia ny pastera aloha mbola mivavaka dia henoko mihitsy zany hoe misy zavatra mipitika be mitsoka avany nefa teto ny domina ohatr'izao dia
dia vita amin'izay ozy pastera mitsangana izay dia nitsanganako dia eo mbola tsy mivoaka amin'ny fiangonana koa rehefa mbola eo dia nitsapa hoe aiza izany le izy teteo nefa le izy tena enina mivongovongony olona raha mijery any ekibo koa no tena matahotra rehefa fianakaviako ireo mahita an'le izy le inona ary ty zavatra mandeha be ty dia fandrombahana tazomina iny dia iny le tazomina iny no atao izay azahoan'ny plasy izany dia tsy mihetsika dia nitsondriako aiza raha hoa le izy dia izay pastera ziziko zao efa-tsy amin'ny roapolo taona tao zany roa mbe folo taona tsafaina amin'ny telopolo taona zany efatra amin'ny roapolo taona nitondranao ny mangiry firy tena nitondra afaka tanteraka ianao afaka tanteraka telo taona teo koa zany zany tena telo taona koa zay afaka sorana ny tompo zany fa iva tsisy hoe nankany amin'ny dadarabe reny nareo mba nana afaka azy ianao ohatra za lehibe aloha zany tsy nanao an'izay fa mamako sy ny dadako zany nefa nanao an'izay o nefa nitsabony tamin'ny olona tany efa nitetezany zareo zavatsaretsare nakany amin'ny dokotera foana fa lenahy za tany amin'ny dokotera foana no nitsaba dia efa nisy traitement nataoko foana dia ao anatin'ny kopetsako a rehefa asiana fanafody le mamoaka rivotsy re mihitsy hoe so mba eny an-dalana io mihitsy pastera namotika amin'ny fiainako satria miasa dia voaroaka satria any ampiasana izy mihetsika miasa kely tsisy firy andro ianao dia mihetsika le izy dia efa tonga dia mampijanona anao mihitsy ny patro voaroaka ianao dia tsisy zavatra tsy nataoko zany na iza rehefa mandrezatra tambavy mihitsy satria tsy mahay sotso rano pompo tsony fa le tambavy foana am'le matahotra sao dia etsika vao mijanony ty fa zao pastera tena nahefasainan'izay afaka ny aretina nanahoana ny tokantrano ny arabola ny asa manahoana amin'izao ny zavatra misy tena lamina pastera satria izay mbola fanontelo nijoroako fahavolombelona satria tena nahantsa kapa nentina ivadiny tsofoka teto voalohany indrindrany ny tsy nanana n'izany akanjo fetina ny vavaka izany tsy nanananay izany ny tao an-tranonay efa vilany kely anankiray izay andrahoana raha mahita dia afinja dia mafinja ny laoka andrahoana ny laoka dia afinja amin'ny sopera dia andrahoana indray ny vary dia izay fandrina tsotsotra le hazo reny fotsiny ara izay ny fiainanay dimy mianaka tao anatin'izany tena nahantsa reny teo amin'ny fiarahamonina moa zany dia efa ohatsiny hoe le mpangataka ianao satria noana no vady marary ianao marary ny ankizy efa nisy fotoana tsy nijanona tsy nianatra ny zanako efa tsy nianatra tsony ny zanako satria efa najanona hoe tsy vita tsony fa efa tena tao anaty fatopotihana tanteraka tsy haiko le potika pastera fa tena tsisy nilaivana anay tsony tena tsisy nefa niaraka tamin'izay fanasitranana azonay mivady izay fivelomanay atsamin'izay ihany fivelomanay zao fa tena tahina ny fivelomanay tahina ny fiainanay zanako mianatra daholo mandoko lahy izay mandoko fatsany tena hoe milamina tsisy manana ambombava ara zany ny fiainanay rehefa tena hoe nakinina tamin'ny jesosy nampifamatorina taminy mila mipetraka mahatoko foantsika ny fiainana rehetrarehetra mety ny fiainana pastera tena fahantsana lalina tena fahantsana tsy nanana akanjo zany kapa nentina taty iverina fanondroany taty sabata ary izay dia nindrana mihitsy hoe mamena tsola fa tsaratsara daholo faneraseratsika ao fa andao hindrana dia ninjana akandro mihitsiny zay mivady tamin'ny dia iny tadidiko mihitsiny hoe ohatsiny hoe ile talata ziska sabata iny farany andramanay akandro fa après an'izay zay efa tena hoe niakatra amin'ny fiainana salama tsara nanjavona le kansera tao amin'ny afokafika nandravona ny kansera tao amin'ny afokafika za sitrany manaraka tenenina mivadanao mba hiakatra ty dia mba tsovavin'olombelona leto fa indray manko ny olona mieritreritra aiza le vadany fa aiza tsara nareo miperaka eo anosy be nosy be zao izy nosy be ampitantsena pitantsena mitsofoka elakelaka mitsofoka elakelaka mba ahitany olona tsara hoe ny olona manko nandray mieritreritra sao dia mba tadidinao ny loatranonareo tadidiko firy ny loatranonareo 3 T6
nosy be mandrangopaty voalohany 31 mandrangopaty voalohany ary manodidina n'iny tanànana iny pastera tsisy tsy nahita n'izany fiainana izany tsisy tsy nahita zany avaly amin'ny fijeriny fianakaviana ny rafozanao zobavy mpiray tapo aminao no sitrana le vatanao tena faly ny fianakaviana avy aty amin'ny vadiko zany tena hoe faly ny avy aty aminahy tena faly satria ny raha nahita teo ny raha nahita le zavatra mihitsy fivavahana nasitra dia hitany tsara mihitsy hoe fivavahana nasitra amin'le hoe fivavaka nasitrana na le fiarahamonina teny nanodidina teny gaga daholo mihitsy izy hoe fivavahana ny tena nasitrana an'le vadiko no nampiova amin'ny fiainana tao anatin'ny 3 taona dia tena gaga daholo moa isy afaliana moa eo ihany koa pastera le tsy mba misy resalatry vavaka ve reo avanareo nahita zany efa ny rahavaviko zao efa misy mivavakatsy isoratsika ny tombo zany rehetrarehetra zany fahagagana zany tena zany manam-pirofo hoe fa tena teo mba vahoana fahafatesana hoe cancer miavokaavoka ary nany dokotera rehefa salasala ny teny tamina hoe avoka cancer izy io efa azo miatiny nasehoany anao mihitsy le nasehoany anahy mihitsy efa hita hoe miapotika miapotika le izy dia efa kely sisa ozy izy tsy azo anay nefa dia vavaka iny dia mandeha fotsiny dia sitrana tanteraka izy niovany tantara aka tsara ihany mako satria nivadanao tsy eto zay ny antony nanomezana ny adresy mba hitan'ny olona hoe so dia mba olona mampiresaky ianao na zavatra ohatry zany fa dia zava-dehibe tokoa zay ny tompo hitantsika menakavy ainy jesosy ny zavatra rehetra jesosy ny tsy hoe vomaly sy ny ormalak'izay ary raha ho anatina zavatra sarotra ohatry zany ianao ry lasina bavy aza misalasala manatona ny tompo fahin'ny zavatra rehetra ho amin'ny manaraka mbola eo ana eto ihany tsika veloma tompo veloma ny anabavy veloma pastera jesosy